tonga eto amin'ny fotoana ny famezana antsika ry mijery ajaina amin'ity takariva ity fotoana izay anarano indray ny fampalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra matevy tolorana ny araba renao izay mbola tafiaraka aminay ary manasanao ampitiavana anaraka hatramin'ny farany fampalalam-baovao izay entina amintsika amin'izao alina izao koa satria moa mbola mitana ny sainy maro amin'izao fotoana izao ny takaitra sy ny fahavoazana ary ny vokadratsy izay navela ny rivodoza avady mikasika izay indrindra no isantarantsika ny fampalalam-baovao loza matetitranga eto Madagasikara tokoa ny rivodoza amin'izao vanim-potoana ny orana izao namela takaitra lehibe ho an'i Madagasikara ny rivodoza ava ary namela traboina maro ihany koa manerana ny Madagasikara ray manontolo mihitsy ny mikasika izay indrindra no arahantsika ao anatin'ity sary ity. Nanazava Charles Larambola Arson, ny sekretera mpanatanteraka lefitra eo anivon'ny BNGRC fa ampy ny fitaovana hiatrehana izao loza miatra amin'ny nosy izao. Nanohy ihany koa izy fa efa niomana mialoha ny BNGRC hanatrehana ny karazana loza rehetra ary misy ny plan de contingence nationale. Misy ny sokajy telo ao anatin'izany raha mahakasika ny rivodoza sy ny fiakaran'ny rano. Mahakasika ny rano be sy rivotra kely ny sokajy voaloha sy sokajy faharoa. Be rivotra sy fiakaran-drano be no sokajy fahatelo. Manana plan de contingence ary Itananarivo anga manatao hoe feno anazy ny plan d'évacuation satria plan d'évacuation rehefa vita ny rahana tamin'ny fokotany ny rahana tamin'ireo le olona ny anatin'ny fokotany reo dia manana ny fatra rehetra tsy Antananarivo renivohitra fotsy fa natao hoe grand tanà dia manana plan d'évacuation daholo ny fokotany dia efa nanaovana exercice izy ireny dia amin'izao tsika zany dia mampihatra an'izay fotsiny. Nanazava ihany koa izy fa mbola manahirana ny mahakasika ny rano, mbola mila andrasana ny fidinan'ny rano mba hisokafan'ny fifamoivoizana. Nandefa Pambaile ny ministera misahana ny asa vaventy raha mahakasika ireo tetezana tapaka ary efa ho vita atsoatsy izany. Le tetezana zany ho vita atsoatsy satria fa mandefa ny le Pambaile makany ny ministeran'ny travaux publics fa le lalana ao anaty rano zany dia tsy maintsy hoe miandry amin'izay fiainan'ny rano zay. Ny antenaina fotsiny raha araky ny vinavinan'ny toetrandro dia manomboka mihena zay fatrany rotsakorana zay na dia hoe mbola haritra ao anatin'ny 3 andro na 4 andro io ary zay mihena zany hoe antenaina zany hoe mihena arak'izay koa zany ny rano. Antenaina fa isan'ny vokatra tsara terak'izao plan de contingence izao satria mijaly ny vahoaka indrindra fa ireo eny amin'ny faritra Moratondraka.